Fifidianana madio sy mangarahara no ezahina apetraka amin'ny fifidianana izay filohan'ny federasiona ny tranomben'ny varotra sy ny Indostria eto Antanananarivo sy mbola feno nefa izay fepetra izay ka dia voatery ho ahemitra amin'ny fotoana manaraka indray ny fifidianana hoy ny ministra Pia. Ahemitra amin'ny fotoana manaraka ilay fifidianana izay filohan'ny tranomben'ny varotra sy Indostria eto Antananarivo izay tokony ho tanterahana amin'ny 17 volana Septambra izao. Maro ny fitarainana voarain'ny ministeran'ny varotra sy ny fanjifana mahakasika izany ka izay indrindra no mahatonga ny fanafoanana ity fifidianana ity tsy ho amin'ny madio ahafahana mandamina izany. Ministera moa zany atsotra ny azy hoe ahoana mba tena andehanana ny fifidianana tena mazava ary tena hoe mba tena ahitany tsirairay tombotsoany ary mba ho lany amin'ny tena hoe ny credibilité ny alany azy ary zay indrindra ny tena missionay zay moa zany nahatonga anay dia tapaka zany fa tena hoe ho ajanona aloha zany ny tiako tenena annulena zany ny élection zay atao 27 septembre ho avy izao fa tsy maintsy tazonina kosa nefa ny dossier rehetra zay efa azo efa ara-dalàna fa tsy maintsy atao anatin'ny fotoana fohy de fohy izany fifidianana zany fa misy fandaminana satria maromaro ny doléance ny fitarainana misy ny avy amin'ny fifipama misy ny avy amin'ny gem misy ihany koa ny dossier sasany zay mbola hoe manamanana olana zay zavatra rehetra zay zany nahatonga ny ministera hoe annulena aloha izy zao fa tsy maintsy atao anatin'ny fotoana fohy zany zany fifidianana zany. Antota taratasy misy 300 mahery no tsy hita ny an'ny fivondrona ny mpandrarah malagasy na ny fifipama ka nametraka fitoriana ireto farany. Mahatratra 300 mahery ny dossiernay napetraka dia tsy hita ilay izy ka zay nitadiavinao hoe mba misy transparence izy zany sehatra teny misy ministre sehatra ho an'ny mpandrarah izy fa tsy sehatra anaovana politique na inona tsy fantako fa voalohany zavatsara satria ilentsika hoe ny chambre de commerce Antananarivo mba rehareny Madagasikara koa anisan'ny lehibe indrindra dia mba nangataka say hoe nanao fitoriana zay dia hoe annulena zany le izy dia ahempotra le izy fa teny monsieur le ministre atoata angamba dia vola izy koa ny fifidianana araka ministre manantena zay fa lamina tsara amin'izay ny fifidianana amin'ny bureau ny chambre de commerce Antananarivo. Manantena nisy ny fifidianana mangarahara ihany koa ny fivondrona ny fiarenana. Marina fa teo anatrehany solitena ny fifipama, ny gem, ny forme ary ny fiarenana no nanambaran'ny ministry ny varotra sy ny fanjifana ity fanafoanana ny fifidianana ity. Marina fa amin'ireo tranomben'ny varotra sy ny Indostria misa 420 eto Madagasikara dia ny eto Antananarivo sy Toamasina ihany hatreto no tsy mbola nahavita ny fifidianana.